fitaombavaka iraisampinoana no nentin'ny fikambanana pikabary malagasy na ny fimpima nanokatra ny fankalazana ny 5 taonany teo anivon'ny karanaty azo ny zoma lasa teo no nanatanterahana ny fotoana rehetra. Makalaza ny 5 taona ny foronina ny fikambanan'ny pikabary malagasy na ny fimpima tsingeritaona izay sorana n'Andriamanitra ka nisy ny fitaombavaka iraisam-pinoana no karakarainy ny fikambanana ny zoma teo tao amin'ny kara anaty azo natrehan'ny birao sy ny mpikambana no tarihan'ny filomaneran-tany Anitra Andriambovonjy. manolona ny antsafitra izay natrehana ankehitriny atao vita fihavanana aminao zaray malagasy ampanjaka ny fihavanana ny firaisakiny ny fandriam-pahalemana dia ho tany sambatra ilay Madagasikara. Nanotrina ary nanafana ny fotoana ny Kopiderana anaty azo sy ny Agromiantsa itoy amin'ny fiara-misakafo eny amin'ny Yandi Bypass amin'ny sabotsy izao ny fankalazana fotoana andolana maribonahitra sy maripakasitrana ho an'ny mpikambana na vita be teo amin'ny sehatry ny kolotsaina malagasy indrindra fa ny kabary isainy koa ny fampirantiana amin'ny sabotsy io izay anamaria ny fimpimany ny iray volana ny ankizy ihany koa.